Fa nanatanteraka fivorim-be tsy ara-potoana kosa ny teo anivon'ny syndikany mpitsara eto Madagasikara ny SMM ho isika tamin'ity androandroany ity teny anivon'ny fitsarana tapo ny teny Anosy no nizoran'izay fivorim-be tsy ara-potoana izay toy an'ilay tany amin'ny faritany tamin'ny 12 Jona izy ity ary fantatra taorinan'izay fa mety roso amin'ny fitokonana indray ary zareo avy eo anivon'ny SMM. Mety roso amina fitokonana fobe ny mpitsara manerana ny Madagasikara raha toa ka tsy henona ny fangatahan'izy ireo samihafa tafiditra amin'ny fametrahana tany tandalana. Ametraka ny fangatahan'izy ireo ary aorian'ny 10 andro no iroso amin'izay fitokonana izay raha toa ka tsy afa-po amin'ny valiteny etsin'ny mpitondra fanjakana. Ny fitakinay moa dia maro dia maro izy ao fa ho fantatrareo ihany ny akamarony aloha dia rehefa nampahafantarinay izy ao tany anatin'ireny communiqué isan-karazany nataon'ny mpitsara reny ao anisan'izany ny fitakina ny fanatanterahana ny feikevitra résolution tamin'ny assise nationale nataon'ny mpitsara tamin'ny taona 2024 izay mbola betsaka ny apahany tsy tanteraka indrindra fa ny apahany avy any amin'ny fitondram-panjakana. Manaraka izany ny fitakinay koa mba hanatsarana ny fampiasana ny fitsarana amin'ny teny frantsay hoe instrumentalisation de la justice ary fitakina manaraka ihany koa ny fanovana mamitsaratsara kokoa ny fitatanana ny asa mpitsara amin'ny resaka famindran-toerana sy ny fanomezana azy avancement sy ny sisa dia izay ao anatin'ny tafiditra ao anatin'izay le resaka hoe modernisation ny gestion des carrières des magistrats. Tsy anisany nanatrika ny fivorim-be teny amin'ny fitsarana an-tampony Anosy ny filohan'ny SMM Fanirisoa Ernevo. Raha ny fantatra dia any ivelany no misy ny mpitarika ny syndicat-ny mpitsara amin'izao fotoana izao. Ny herinandro teo dia nisy ny famelabelaran-kevitra ny tontolo saina tao Paris no resahana ny momba ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara.